Toy izao ndraiky havana ny teny zaraina zay omena antsika anio. Avana ianao zay mahatsapa ny herin'ny tenin'Andriamanitra. Misaotra anareo mpanohana ny mpamafy, na ambavaka na arabola. Araka ny voasoratra ao amin'ny Korinthiana faharoa toko fahasivy andiny fahafolo. Amin'ny anaran'i Jesosy hoe ary izay manome voa ho an'ny mpamafy sy mofo hoaniny dia hanome sy hahabe ny voa fafinareo ary hampitombo ny vokatry ny fahamarinanareo. Anankarena amin'ny zavatra rehetra ianareo. Araka ny voasoratra amin'ny Korinthiana faharoa toko fahasivy andiny faha 1 amin'ny anaran'i Jesosy hoe dia anankarena amin'ny zavatra rehetra ianareo ka handroso amin'ny hitsi-po izay mahatonga fisaoranay an'Andriamanitra. Satria mahatsapa ny herin'ny teny. Araka ny voasoratra amin'ny filazan'ny tsaran'i Jaona toko faha 9 andiny faha 3 amin'ny anaran'i Jesosy hoe ny fanahy ny mahavelona, ny nofo tsy mahasoa na inona na inona. Ny teny izay nolazaiko taminareo dia fanahy sy fiainana. Matoki, vavaka isika. Raha eo, ny teninao tokoa ny tena fiainana, ka ho fikirinay hatramin'ny farany. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona avy any Nazareta. Amen. Mandra-piaona tompoko.